Mahakasika kosa ny akon'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika izay vao nitsahantsika sy nankalazaina teo iny dia nilamina tamin'ny ankapobeny ny faran'ny herinandron'ny Paka araka ny tatitra izay nomeny ny polisim-pirenena. Lozam-pifamoivoizana 20 no nitranga teto Andrenivohitra nandritra ny fetin'ny Pasika. Tsy nisy ny anana fohy araka ny tatitra avy amin'ny polisim-pirenena. Tamin'ny fiara roa roanjato no savainy, 720 no voatery no sotonina ny antota taratasy. Olona 240 ny tazonina nandritra ny fetin'ny Paka araka ny tatitra trano. Tsy nisy ihany koa ny fanafiana lehibe ny tranga hoy ny avy amin'ny polisim-pirenena. Teo amin'ny lafin'ny accident mortel tsy nisy fa accident corporel no 20 nisany ka ny 4 amin'ireo dia vokatry ny fitondrana fiarakodia mamo zany le mpamily. Teo amin'ny fisavana fiara ndray fisavana olona sy fiara ny olona voasava zany dia 900 ka ny 270 amin'ireo dia voatery naretena. Ny 120 dia mamo sady nanakorotana teny an-dalambe ary ny 120 natao examen de situation. Ny fiarakodia no savaina dia 200 ka ny papier ndray tirena tamin'izany dia misy 720 ary ny moto no contrôlena dia misy 400 dia ny papier nalaina tamin'ireo 220. Mpitandro filaminana Rola mpivarotra basy no voasambotry ny mpitandro filaminana ny alakamisy teo teny Akadimbahoaka. Azo vaovao zany ny polisy teny amin'ny komissariat Analamahitsy boriboritany fahavalo fa misy mpitandro filaminana Rola mikasa hivarotra basy. Dia rehefa natao ny velam-pantsika dia voasambotra teny Akadimbahoaka izy ireo tamin'ny tolakandron'ny alakamisy tokony tamin'ny Ratanoana. Dia rehefa voasambotra izy basy PATT anankiray no saika amidiny 9 millions FMZ. Dia tamin'ny famotorana izy ireo dia niaiky fa hoe saika hivarotra ny tokoa fa naraky ny nambarany tsy azy le basy fa anampitandro filaminana iray hafa izay namany. Zay zany no fanambarana nataony. Rehefa natolotra ny fitsarana tamin'ny sabotsy moa izy ireo dia voatazona vondromaiky ny mifonana tamin'ny mora ny iray tamin'izy ireo ary ny iray nazo fahafahana vondromaiky. Mandray anjara amina fanafiana ary manendaka ny tovolahy tsy ampy-taona. Ny faran'ny herinandron'ny Pasika teo dia nisy tamin'izy ireo no sarin'ny polisy. Ny voalohany dia Abraham 12 taona mpanendaka eny Manarotsosy Andavamamba. Tamin'ny famotorana dia niaiky izy fa tena nanendaka ary fanotelony nanao ny asa ratsiny ary izao vao tratra ny tenany. Sarin'ny polisy ihany koa i Marakely 12 taona niaraka tamin'ny Ratsimbazavy 30 taona. Nandray anjara tamin'ny fanafiana amin'ny tapiedzina tao anatina tokantrano iray teny Ambodivona amin'ny volana Martsa 2023 teo izy ireo. Ny zoma lasa teo ny sarin'ny polisy ao anatin'ny commissariat de police 8e arrondissement teny Nosbe izy ireo.